misaorany Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaorany anarany masina. Misaorany Jehovah ary fanahiko ary aza misy adononao ny fitahiany rehetra izay mamela ny eloko rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ainao tsy hiditra ny andavaka, izay manarona famindrampo sy fiantrana ao anao. Ety ampiandohan'ny fiarahantsika amin'ity sabata ity dia andeha araka iredona ny hira fiderana 920 isika. Hira 920 voninahitra any. Lazasu okasanja charuavu leibeni erini leibeni asani marinani didini manabaranya tsarani Saurehecha arizao makatuni tenini kamirindra sueri baiderani pari eni enyandanitra marusi mamiratra Nieti antaniku sesena sadikantu Ori ulumbeluna Izai sanganasani Manumeza aziza Vuninali Chasiaza Ianau nu sambacha Nutaini fachacha Tiani raurikyu Bauvula menatsara Jamanitra haukani vuavutra hirai fumanjakiza hankalaza na wachani heni fitiavana sini faminjapuna funina ichuana tena lehibe Jehova Iaraka nondrika ny lohantsika ary isika iaraka iombom-bavaka. Andriamanitra ray ny fiadananao, ray ny famindrampo, manandratra ny anaranao zahay amin'ity sabata ity. Misaotra noho ny fitantananao, misaotra noho ireo hery izay nomenao anay, misaotra noho ny famindramponao anay. Misy nefa ireo izay nataonay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao koa dia mifony izahay. Mila ny fanahinao masina izahay, mila anao izahay ampitombony finoanay mandritra ity sabata ity. Ary sabata fanasitranana nio, sitrano ireo marary, ivao ireo voageja, ampionony ny manamanjoa. Misy matoky izay fa ofeny fitahiana, fifaliana ity sabata ity ary manatra izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo indray no iarabananao tratra izao sabata mahafinaritra izao ho aminao mandrakariva ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo.
Andehandray ianao asaina anaraka ny fampitinana ny lesona mandritra iny enemana iny. Fa mialohan'izay aloha iomanan'ny fo mampanahintsika dia andeha isika araka iredona ny hira mitondra ny lohateny hoe mitenena. Emisauchanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai antunguchao izai pianachao kuambitenenare Jesu malalo izai ainuchalanao kahirote nyavyamina itwechapechaka wampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai ainuchalanao kahirote nyavyamina itwechapechaka wampunaya irate nyavyamina itwechapechaka wampunaya. Toy eo amin'ny lesony zaza minono indray tsika zao rakizy. Efa marana ny 3 volana angentsika zao efa lesona 7. Fa alohan'izay aloha andaotsika ifampiarahaba. Ataotsika indray le hira manahoana dia rehefa aveo ataotsika ny lesona. Andao ary tsika hiry. Petraka tsara aloha eo akaiky ny dada sy neny fa vonahiany lesona. Ao ary ahiritsika zao 1, 2, 3. Manaona falitafaona raha vo mahitanao manaona enao manaona tompoko salama tsara daholo fa efa vitsivitsika izao sisany ny any an-trano fa efa lasa nakany am-piangonana eny ary lesona 5 ary zao lesona 7. Ina lohatenin'ny lesitsika amin'ity volany ity indray ao ary miara-mamerina hoe ilay fety be, ilay fety be. Tsy anjery fo kely tsy anjerintsika. Mira ho an'i Jehova. Averina ihany hoe mira ho an'i Jehova. Zay zany ny tsy anjerin'ny lesitsika amin'ity volana 7 ity. Efa nahita miaramila nanao matso le manao ohatran'izao ve nareo? Le jerevana amin'ny télé izy rehefa 26 juin rehefa misy saina miofaofa eny amin'ny tranon'olona rehetrarehetra dia iny atao hoe 26 juin dia manao défilé miaramila milahatra zareo dia mahafinaritra be jery an'zareo milahatra manao akanjo mitovy daholo izy dia mahafinaritra be. Fa tamin'ity indray mandeha ity rakizy dia Jesosy no nanao matso. Niorakoraka ny olona, niorakoraka ny ankizy kely. Way, jereo le apondra, io misy apondra hitaingina an'io apondra io nge hono Jesosy zany apondra zany rakizy dia biby ohatran'ny soavaly dia izy mety tengenana mety hitondrana entana be dia be. Dia jerevy tsara nge fa hitaingina an'io apondra io zao Jesosy
dia mandritra ny fety Jesosy dia manao matso miaraka amin'ny ampondra mandehandeha eo. Dia mba tia hitan'i Jesosy manao matso ny ankizy lahy ny zazakely rehetrarehetra, ny zaza amin'ony rehetrarehetra. Way! Jereo Jesosy, iny Jesosy fa niakatra teo ambonin'ilay ampondra. Way ohatra ny mpanjaka Jesosy io. Tena mpanjaka mihitsy ny Jesosy io. Io izy mipetraka mahitsy tsara eo ambonin'ilay ampondra. Falifaly daholo ny olona rehetrarehetra dia mitehatehaka sady mampanenoneny soa dia hozy izy hoe ho an'i Jesosy mpanjaka dia ny sasany dreraka izy manofanofa akanjo dia mirahira hoe ho an'i Jesosy mpanjaka, ho an'i Jesosy mpanjaka. Inona hoe raka izy nataony olona ny hira dia nidera an' Jesosy sady ny teny hoe ho an'i Jesosy mpanjaka. Rakizy kely mila mahay midera an' Jesosy koa zany isika amin'ny zavatra rehetrarehetra midera an' Jesosy. Mila manina hoe midera an' Jesosy. Andeha raveritsika ny lohatenin'ny lesona. Lesona fahafiry moa tsika izao? Lesona fahatelo. Ny lohateny ilay fety be. Averina hoe ilay fety be. Tsy anjery mira ho an'i Jehovah. Averina farany mira ho an'i Jehovah. Mila mahay manina hoe tsika rakizy mahay midera an' Jesosy. Dia manao hiram-pifaliana ho an'i Jesosy isan'andro. Dia teneno ary izany tadasineny fa ao an-trano ao dia mila mahay midera an' Jesosy, mila mahay miompy ho an'i Jesosy ary mihira ho an'i Jesosy. Izay izany ny lesontsika aloha androany fa amin'ny heriny ndraiky izy dia mbola tohizantsika indray ny tantaran'i Jesosy sy ilay ampondra nanao inona moa izy teo? Nanao matso. Dia mametraka mandra-pionana indray amin'ny heriny indray. Veloma tompoko. Amen. Tonga eo amin'ny lesony zazabody indray tsika izao. Zaza roa hatramin'ny 9 taona. Dia hiaraka mamerina lesona fa 10 sika androany. Dia ndao koa ry aloha ifampiarahaba koa ny zazabody hoe. Ifampiarahaba tsika. Ny raha ataontsika indray dia le hoe akorire. Ao ary isa, roa, telo. Akorire, akory anao, akorire, akory anao, arabaso fa ny fankaty, akorire, akory anao. Salama tsara indray ny zazabody hiaraka mamerina lesona mankatoerana eo akaiky ny dada sy ny indray raha zao ny zazabody rehetra. Efa niarana merina lesona nandritra ny herinandro. Lesona 10. Lesona fafiry? Lesona 10. Inona ny lohatenin'ny lesontsika? Fiaraha-misakafo miavaka. Inona hoe? Fiaraha-misakafo miavaka. Inona ny tsy anjery ary? Miara-mamerina hoe izy tia azy. Averina? Izy tia azy. Izay zany ao amin'ny Jaona 7:20. Jaona 7:20 ny misy ny tsy anjerintsika amin'ity sabato ity. Indray andro rakizy dia nandeha Jesosy. Dia nantsony ny mpianany anankiray nantsona hoe Petera. Izy io dia mpianatra tena mahalala an'i Jesosy mihitsy.
andengeo raha ntsika ny tantara e petera aviana enao aty e avianao a de andana ento hijaonina de mandeha nareo a de makany an-tanàna rehefa tonga any nareo de mahita lehilahy anankiray a maka rano de anontanio io lehilahy io hoe aiza ny trano anaovantsika fiaraha-misakafo androany de lasa tokoa rakizy a i Petera sy Jaona nakany an-tanàna rehefa tonga tany izy a de io tokoa fahita n'ilay lehilahy naka rano sitina rano a avy ao anaty lavadrano ty zany le lehilahy nytenen'i Jesosy de nanontaniany Jaona sy Petera rakizy le lehilahy hoe ono aiza kay ny trano anaovantsika fiaraha-misakafo androany de hoy ilay rangahy hoe andao fa hoentiko nareo de lasa izy rakizy a niditra tao an-trano de niakatra mitohatra fa kay a any anefitrano ambony a no misy an'ilay toerana anaovana fiaraha-misakafo nijerevana efa vita daholo ny latabatra efa mipetraka eny ambony latabatra ny vilia sy ny sotro efa vonona ny zavatra rehetrarehetra ary eny akaikin'ny latabatra de misy koveta iry ambany iry a misy koveta atao inona ary zany moa ireo koveta ireo anasana tongotra efa vonona ny rehetra teo ambony latabatra ary efa nisy ranom-boloboka vonona ihany koa teo de efa nisy mofo ihany koa nipetraka teo ambony latabatra efa vita kalamina rakizy ny zavatra rehetra de namonjy nipetraka teo zany i Jaona sy Petera vetivety foana de ireny koa tonga Jesosy sy namany be dehibe falifaly daholo ny olona rehetrarehetra rakizy satria tafahoana eo amin'ilay latabatra de samy namonjy toerana de samy nipetraka fa alohan'ny misakafo rakizy de inona moa tsy maintsy atao tsy maintsy manasa tanana fa tamin'ity indray mandeha ity rakizy satria fiaraha-misakafo miavaka izy ity de tsy ny tanana no ny sasana fa ny tongotra rehefa nipetraka daholo ny olona rehetrarehetra de nijerijery efa vonona daholo ny zavatra rehetrarehetra fa misy zavatra tsy ampy inona ny tsy ampy ny mpanompo anasa ny tongotra de ny fampijerijery ary tsisy mpanompo andrany iza zany no anasa ny tongotra de ny fampiandriandry teo rehefa avy eo rakizy de nitsangany Jesosy de lasa Jesosy naka lamba famaoana ohatran'ity zany lamba famaoana servieta nge zany de nisikinan Jesosy ny lamba famaoana fa anao inona ary Jesosy zany karakizy Jesosy no anasa ny tongotry ny mpianatra nalainy Jesosy ny koveta de nasiany Jesosy rano de niondrika Jesosy anasa ny tongotry ny mpianatra tsirairay de samy nanolotra ny tongony rakizy ny mpianatra sadaikatra ihany izy tena menamenatra izy hoe andray fa Jesosy mihitsy ve manasa tongotra Jesosy mihitsy manasa ny tongotra ve fa tsy nampaninina azy rakizy fa navelany Jesosy anasa ny tongony de nataony Jesosy tsirairay izay asay rehefa vita ny fanasana tongotra rakizy de nipetraka Jesosy de hoy Jesosy hoe fantatrareo moa hoe iza de eno sy ny mpianatra fantatray ianao fa Jesosy Jesosy fa inona ny asako mpampianatra zay indrindra mpampianatra ianao izy ny mpianatra faly
Jesosy nahita fa fantatry ny mpianatra fa mpampianatra izy. Eny ary hoy Jesosy, satria mpampianatra dia mampianatra anareo ny lesony fanetretena. Lesonina hoe ny lesony fanetretena. Mila mahay manetry teny tsika rakizy, mila mahay manompo ny hafa tahaka ny nataon'i Jesosy, miondrika manompo ny hafa alohan'ny misakafo dia na zany manasa inona, manasa tanana na manasa tongotra rehefa amin'ny fotoana fiarahana misakafo miavaka. Dia rehefa tonga indray ary ny fotoana fiarahana misakafo dia nalain'i Jesosy ny ranom-boaloboka dia nomeny ny mpianatra tsiraray, nataony tao anatin'ny verany tsiraray. Dia nalain'i Jesosy koa ny mofo dia nomeny ny mpianatra tsirairay. Dia nolazain'i Jesosy hoe ity ranom-boaloboka ity dia tandindona tahaka ny rano Jesosy izay manadio antsika. Ary ny mofo rakizy dia tandindona tahaka ny nofony Jesosy izay natao ho famonjena antsika. Atao zany amin'ny fotoana miavaka, dia ilay fotoana antsoina hoe fandraisana any am-piangonana. Efa nanatrika fandraisana ve nareo? Tadidio rakizy fa iny fotoana iny dia fahatsiarovana ny nanoloran'i Jesosy ny rany ho famonjena ny olombelona sy ny nofony ho fanavotana ho an'ny olombelona. Rakizy, nanahoana moa ny asa nataon'i Jesosy antsika? Asa faran'izay tsara satria namonjy antsika Jesosy. Nanina hoe Jesosy namonjy antsika. Noho izany dia inona no tokony ataontsika? Tokony hisaotra an' Jesosy, misaotra Jesosy eo fa namonjy anay ianao. Tokony hanina ihany koa isika, tokony hidera an' Jesosy. Mideranao zahay Jesosy fa nanavitra anay ianao. Ary tokony hioby an' Jesosy isika satria Jesosy efa nanolotra ny ainy ho fanavotana, ho famonjena antsika. Zay zany lesitsika androany rakizy mila maninona hoe tsika mihira ho an' Jesosy, midera an' Jesosy ary mioby an' Jesosy satria izy nanina namonjy antsika sy nanavitra antsika. Andeha verintsika ary ny lesona 10 fiaraha misakafo miavaka. Tsy anjery izy tia azy. Izy tia azy. Jaona 7:20 ny andiny voalohany. Dia mametraka mandra-pionao antsika indray rakizy amin'ny lesona 11 indray sika miaona eto. Mametraka mandra-piona rakizy kely veloma tompoko. Amin'ny foraforafo tokoa rakizy no hiara-bako anareo rehetra trahatra ity sabata mahafinaritra ity. Hiaraka amerineto indray ny loha hevitra 10 isika izay manao hoe maty sa velona. Mahona tsara hoe maty sa velona. Ny andalan-teny fitadidy dia ao amin'ny Jaona 1:15-20. Aroy Jesosy taminy, izao ny fananganana ny maty sy fiainana. Jaona 1:15-20. Andeha averintsika miaraka tsara hoe aroy Jesosy taminy, izao ny fananganana ny maty sy fiainana. Jaona 1:15-20. Tsy nitsahatra nanao sy ny mpiarabelona taminy tokoa rakizy Jesosy raha teto an-tany. Ary anisan'ireo olona izay nisitraka sy nakasitraka an' Jesosy tamin'izany ny fianakavian'i Jairo. I Jairo izay mpanapaka ny sinagoga sady loha olona.
indray andro mantsy ijaiko dia nangataka tampanetretena teo amin'i Jesosy ny angavy an'i Jesosy mba anasitranany an'ilay zanany vavy izay marary efa ho faty. Ka raha iny Jesosy hitodidoy hiatrano any amin'ny jairo iny, raha mbola teny an-dalana dia indro fa tonga ireo iraka nilaza tamin'i Jesosy sy ry jairo fa efa maty ilay zanany vavy. Tsy nanakana an' Jesosy andeha ho any an-tranony jairo anefa rakizy izany fahafatesany zanany vavy izany. Ka rehefa tonga tany an-tranony jairo i Jesosy sy ny mpianany miaraka amin'ny ireo izay niaraka tamin'izany dia izao nasainy Jesosy hoe mivoha daholo ianareo, le olona rehetra izay nitomany sy nitabataba tao an-trano izany dia nasainy Jesosy navoaka. Fa i Jesosy sy jairo mivady ary ny mpianatra telo ihany no tao amin'ny efitrano izay nisy ny fatindra zazavavy. Rehefa tonga tao Jesosy dia niantso andra zazavavy izy hoe mitsangana, hoy aho aminao ry zazavavy, mitsangana. Avy eo dia inona tokoa no seho? Nitsangana raha zazavavy, velona izany rakizy ilay zanaka vavin'ny jairo. Akory tokoa ireo ny hafalian'ny jairo hoe raha ny zanan'izay efa maty dia indro fa noho ny asa izay nataon'i Jesosy dia tonga velona indray. Eny tokoa rakizy ny antom-pisian'i Jesosy amin'ny fiainantsika dia hiahy ary hanome fiainana antsika. Eny mety misy mandalo aretina, mety misy ary matahotra ny ho faty mihitsy. Dia izao tsaroa fa eo Jesosy tsy tokony atahotra ny ho faty itsika rakizy satria Jesosy dia vonona mandrakariva hanome fiainana ho antsika. Ary tsy ho antsika ihany fa ho andreo rehetra izay mino azy koa, ary tsy fiainana eto tany ihany fa ny fiainana mandrakizay mihitsy no manin'i Jesosy ho antsika. Ka dia izao andeha ho amafisitsika ny finoana azy ka amikitra amintsika ka ninonina mety sedrasedraina eo amin'ny fiainana dia tsaroa fa vonona hanome fiainana mandrakizay ho anao Jesosy ary irian'Andriamanitra indrindra ny andraisanao izany. Dia ho ankizy izay hanana anjara amin'ny fiainana mandrakizay tokoa anie ny ankizy rehetra ary hitaona ny hafa koa hanana anjara amin'izany fiainana mandrakizay izany. Dia izay indray ary ny androany mametraka ny mandra-piona indray, velomo. Miarabantsika tanora zandry indray ary anjarantsika indray izao ny mamintona ny lohahevitra na ny lesona izay nianarantsika nandritry ny herinandro. Ny lesona 10 izay nianarantsika dia mitondra ny lohateny hoe efa hainao tsara, niditra tamin'ny fomba manendriketrika Jesosy. Andeha ataontsika raha-njery. Ary ny vahoaka izay nialoha azy sy izay nanaraka dia niantso hoe hosana ho an'ny zanak' Davida, isaorana anie izay avy amin'ny anaran'i Jehova, hosana any amin'ny avo indrindra. Matio 2:20. Ina indray raha zavatra hitantsika nandritry ny herinandro iny? Hitantsika ny fidiran'i Jesosy tao a Jerosalema tamin'ny fomba manendriketrika. Nitangina inona moa izy? Nitangina zana-boriky. Mba fantatrao ve? Fa ho an'ny zareo tavaratra, ny boriky dia biby tsinitsinina, fa ho an'ny zareo tatsinanana kosa dia tena manana ny lanjany izy. Ny mpanjaka no mazana mitaingina azy, ary rehefa mitaingina boriky ny mpanjaka dia manambara izy fa avy sy miditra amin'ny fiadanana. Fa ny soavaly kosa dia mampiseho hoe ady. Raha mitaingina boriky izany Jesosy dia tsy nampiseho ady mihitsy, fa rehefa nampiseho ny tenany ho mpanjaka Jesosy dia nampiseho ny tenany ho mpanjaka ny fiadanana. Nampiseho ny tenany hitondra fiadanana, hitondra fiainana, tsy hitondra fandravana fa hanampy, tsy hanameloka fa hamonjy. Tsy amin'ny herintsandry nefany fa amin'ny herim-pitiavana. Ny fanjakan'i Jesosy dia fanjakam-pitiavana. Reo olona reo tamin'izany fotoana izany
tao ihany koa mpianatra dia nanantena fa ity Jesosy ity dia andrava tanteraka ny fanagejany romanina kanefa tsy izay ny tena fanjakan'i Jesosy fa ny fanjakan'i Jesosy dia ny amahany fatorana, ny hamahana ny naona, hampahery ny ketraka, hamonjy ny mahantra ary izay ilay hoe hitondra fiadanana. Ny zavatra nafinaritra sy hitantsika ihany koa tao anatin'izay lesona izay rehefa niditra tao Jerosalema tamin'ny fomba manetriketrika Jesosy dia nandray anjara avokoa ny tsirairay avy, nandray anjara daholo ireo olona ireo. Teo ny nanome biriky, teo ny nitondra azy nakeo amin'i Jesosy, teo ihany koa no namelatra ny lambany mba ho diavin'i Jesosy. Ny sasany indray nanapaka sampandrofia dia nanofaofa izany ho fideranan'i Jesosy. Nideran'i Jesosy avokoa ny olona ary isika koa dia afaka mideran'i Jesosy. Amin'ny alalan'izany fiderana izany dia toy ny mizara ny vaovao mahafaly ihany koa isika ny mahakasika an'i Jesosy. Mizara ny vaovao mahafaly ny fitiavany. Afaka mizara ny vaovao mahafaly koa izany isika amin'ny alalan'ny fanehoantsika fiderana an'Andriamanitra, amin'ny fanehoantsika amin'ny fiainantsika ny fitiavantsika an'i Jesosy sy ny fankalazantsika azy. Samy manana anjara isika tsirairay avy eo amin'ny fizarana ny hafa ny amin'i Jesosy amin'ny alalan'ny fiderana. Mety misy mahay mihira, misy mahay manampy, misy mahay zavatra isan-karazany. Fa ny zavatra lehibe sy mahafinaritra dia ny fandraisantsika anjara amin'izany fideranan'i Jesosy izany. Aza adino ary fa mizara an'i Jesosy amin'ny hafa isika rehefa midera azy. Izay indray ny hitantsika nandritry ny herinandro iny, inoko fa nanana fanapahan-kevitra isika ary nandray fanapahan-kevitra avokoa fa hoe andeha hideran'i Jesosy amin'ny fontsika manontolo, handray anjara daholo fa tsy hisy hipetrapetraka ary hizara ny vaovao mahafaly momba an'i Jesosy. Marary soa antsika tsirairay avy ary amin'ny manaraka indray Amin'ny firavoravoana indray no iarabana ny tanora 13 taona sy 14 taona nahatratra izao fiarahantsika izao amin'izao sabata maraina izao. Nandritry ny herinandro iny dia ny lohahevitra tao amin'ny lesona 10 ny anarantsika izay mitondra lohateny hoe fanomezam-pahasoavana. Ny fanomezam-pahasoavana ny tsenjery dia hitantsika amin'ny Korinthiana voalohany 2:20, andiny 7:20 sy 7:20. Andiny iarahantsika manao hoe ary ianareo ny tenan'i Kristy samy momba ny tenany avokoa araka ny anjaranareo avy. Andriamanitra efa nanendry ny sasany teo amin'ny fiangonana, voalohany apôstôly, faharoa mpaminany, fahatelo mpampianatra, manaraka izany dia fahagagana, dia fanomezam-pahasoavana hoenty manasitrana, dia fanampiana, dia fitondrana, dia fiteny samihafa tsy fantatra. Izay ny tsenjerintsika. Tao anatin'izay leson'izay dia nianaritsika momba izany atao hoe fanomezam-pahasoavana. Inona moa no atao hoe fanomezam-pahasoavana? Ny fanomezam-pahasoavana raha faritana tsotra dia fahaizana iray nomen'Andriamanitra ny olona iray izay nanaiky hiara asa amin'Andriamanitra. Ka io fanomezana io dia ampiasainy hampiroboroboana sy hampandeha ny asan'Andriamanitra. Misy isan-karazany izy teo araka ny voalazan'ny tsenjery teo, fa amin'ity anio ity dia amerina isika karazany hafa ihany koa. Tao anatin'ny lesona dia nijery tantara maromaro tsika, anisan'izany ny tantaran'i Brian izay tsy dia nanana fanomezam-pahasoavana loatra miteny masom-bahoaka na ny mihira, fa ny nananany dia ny mizara tsikitsiky. Ary tao anatin'izay tsikitsikiny izay dia nahasarika olona maro izy. Ka rehefa misy ny konferansa izay atao dia izany tsikitsikiny izany no anasan'ny olona mba hanarika ny fotoana izay atao ary naompy tokoa izany tsikitsiky fanomezam-pahasoavana izany teo amin'ny asa fitoriana izay natao. Nisy ihany koa tantarany Mikaela. I Mikaela indray dia tovolahy saro-kenatra kanefa nanana talenta manokana fanomezam-pahasoavana manokana ny amin'ny fikirakirana ireny teknôlôjia na ny fitaovana elektrônika ireny izy. Dia tany amin'izay lafiny izay no nanampiany fiangonana. Izany hoe ny tanora izay vonona
amaly ny antson'andriamanitra amin'ny asa izay ampanaoviny a dia afaka hitondra fiovana lehibe eo amin'ny asan'andriamanitra. Tao anatin'ny lesona dia ny anarantsika ny romanina toko 4 momba ireo fanomezam-pahasoavana mamelahy ianareo hamaky izany romanina toko 12:1 ka hatramin'ny 9. Ary satria samy manana fanomezam-pahasoavana samihafa isika araka ny fahasoavana izay nomenantsika, raha faminaniana dia aoka atao araka ny ohatra ny finoana, raha fanompoana amin'ny fiangonana dia aoka ho amin'ny fanompoana, raha mampianatra dia aoka ho amin'ny fampianarana, raha mananatra dia aoka ho amin'ny fananarana, izay manome dia aoka ho amin'ny fahatsoram-po, izay manapaka dia aoka ho amin'ny fahasotoana, izay mamindra fo dia aoka ho amin'ny fifaliana. Izay teny izay dia niverimberina foana tao anatin'ny lesona izay nanarantsika. Dia hoy ianao hoe tsy manana izany fanomezam-pahasoavana izany ahoana moa ny ananako fanomezam-pahasoavana faminaniana? Fa toy izao ny fanazavana azy. Ny fanomezam-pahasoavana faminaniana dia tsy ilay hoe ianao mahita fahitana na manofy na ny toy izany, fa men'Andriamanitra fahaizana manokana ianao ahafantaranao hoe hevitra avy amin'Andriamanitra tokoa izany zavatra mitranga izany. Misy ihany koa ny fanomezam-pahasoavana fanompoana. Dia hoy ianao hoe za raha mbola kely tiaka izany efa 13 taona na 14 taona. Fa ny fanomezam-pahasoavana fanompoana dia ianao ilay tsy tafapetraka iny rehefa misy zavatra atao, fa mahita anampiana ny hafa foana ianao dia izay manana fanomezam-pahasoavana fanompoana ianao izay. Misy ihany koa ny fampianarana. Ny fampianarana sy ny fianarana dia zavatra miankina. Tsisy mpampianatra mahay raha tsy nianatra betsaka izy. Dia toy izay raha mazoto mianatra ianao ka tiany koa mampita ny fahalalanao dia manana ilay fanomezam-pahasoavana fampianarana ianao amin'izay fotoana izay. Misy ihany koa ny hoe fanorenana. Ny fanomezam-pahasoavana fanorenana dia fampaherezana ny hafa. Raha misy namanao mila ho kivy na ny toy izany dia ianao ilay pampahery pampitraka azy ireny dia manana an'izay fanomezam-pahasoavana fanorenana izay izany ianao amin'izay fotoana izay. Misy ihany koa ny hoe fahalalan-tanana. Haintsika rehetra izany fahalalan-tanana izany. Ny fo mangoraka izay anananao ka tianao foana ny hanampy ny hafa dia manana an'izay fanomezam-pahasoavana izay ianao. Misy ihany koa ny hoe fitariana. Ny atao hoe fanomezam-pahasoavana fitariana dia tsy ilay hoe mibaikobaiko be na hoe ianao daholo manao zavatra rehetra fa ianao ilay mahay mizara andraikitra dia manana fanomezam-pahasoavana fitariana izany ianao amin'izay fotoana izay. Toy izay ireo fanomezam-pahasoavana, anisan'ny fanomezam-pahasoavana izay noresahan'i Paoly ao anatin'ny toko 9 izay nianarantsika tamin'ity herinandro ity. Fa ny zava-dehibe indrindra ry namako 13 taona sy 14 taona dia izao hoe ny talenta nomen'Andriamanitra anao, ny fahaiza-manaonao izay nomen'Andriamanitra anao dia ampiasao izany mba hanompoana azy, ampiasao mba hanitarana ny asany. Ny fomba tsara indrindra ankasitrahanao an'Andriamanitra dia izao ny fampiasanao izay nomen'Andriamanitra anao dia ny rariko izany ry mantoanto isany dia ny anapahanao hevitra hiasa ao an'Andriamanitra. Rehefa vonona hiasa ao an'Andriamanitra ianao dia ampitomboin'Andriamanitra ny fanomezam-pahasoavana izay efa nomeny ianao. Tsy ny abetsany akory no inona hoe manana an'izao sy izao, fa ny kalitaon'ny fampiasanao ny fanomezam-pahasoavana. Ampiasainao tsara araka ny tokony ho izy hoe izay nomen'Andriamanitra anao. Dia maniry indrindra ao amin'ity herinandro ity ianao fa mpiarana vaovao ianao ka ampiasa izay rehetra nomen'Andriamanitra. Andinika hoe inona no nomen'Andriamanitra, fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra azoko ampiasaina hitao manana hafa eo amin'i Jesosy. Dia mirary soa anao indrindra indray amin'ny famakivakiana ity herinandro manaraka ity indray amin'ny fiarahana sy fanompoana an'Andriamanitra. Mirary soa anao ary. Dia faly hatrany miaraka amintsika zatovo, miaraka mianatra ny ten'Andriamanitra, miaraka mamerina ny ten'Andriamanitra ary koa miaraka manao fampiarana sy fanandramana ny ten'Andriamanitra dia ny lohahevitra fahafolo izany. Ny lohateny dia manao hoe manatrika lanonana miaraka amin'i Jesosy. Aika Jesosy dia tia manatrika lanonana ihany koa. Zay zany ilay lohateny. Ny tsy anjery moa dia manazava an'izay na ny andinin'ny fototra hoe inona moa zany io lanonana natrehan'i Jesosy io dia toy izao ny voalaza amin'ny Jaona 2:1-12. Izany nataon'i Jesosy tao Kana any Galile ho voaloham-pamantarana ka naseho ny voninahiny
ary nino azy ny mpianany. Nanao fahagagana Jesosy tao anatin'ny lanona mpanambadiana. Tao kana. Ry tanora malala ny voalohany indrindra zany dia izao ampahafantarina antsika raha nandinika tsara ny taridalana isika. Ny sabata sy ny fanambadiana dia zavatra anankiroa izay fanomezana natolotr'Andriamanitra. Ny sabata fitsarana dia atolotr'Andriamanitra ao antsika mba hitsara antsika. Ny hevitrilay fitsarana dia izao hoe manana pia ianao. Rehefa mitsahatra ao anatin'ny sabata ianao dia manana pia ary Andriamanitra no miahanao. Zay ny voalohany. Ny faharoa dia ny resaka fanambadiana na ny fampakaram-bady na koa hoe ny mariazy isika. Eo ihany koa ny hoe tokantrano. Ny tokantranon'ny mpivady dia tian'Andriamanitra mihitsy tian' Jesosy mihitsy ny manao fahagagana ao anatin'izany tokantrano zany. Tsy fantatro hoe inona avy ny fahagagana efa mba nataon'Andriamanitra tao amin'ny tokantranonao. Fa amin'ny ankapobeny dia programan'i Jesosy ny manao fahagagana ao amin'ny tokantrano. Raha misy ny tsy ampy dia afaka manao fahagagana ao anatin'izany tokantrano zany Jesosy satria tsy miova izy. Ary zay ny irariana hoe ny tokantrano izay misy antsika dia mba ho tokantrano anaovan'i Jesosy fahagagana. Fa ity ny lesona anankiray lehibe izay tena tokony anaovantsika zatovo fampiarana dia ilay fanambadiana atao kana. Aika izany anisan'ny tena tian'Andriamanitra ary tian' Jesosy mihitsy ny manao fahagagana amin'ireny mariazy ireny. Dia izao no fampiarana ataontsika zany zatovo namana isany. Raha zatovo lahy ianao dia aza manaiky mihitsy raha tsy mampakatra olona ho vady. Raha zatovo vavy ianao dia aza manaiky mihitsy raha tsy hampakarina olona eo amin'ny sehatra ny fanambadiana. Aza mba manaiky an'ilay fitiavana mandehandeha kely entseroa tsy tonga eo amin'ilay hoe fampakaram-bady fa dia miarakaraka eny tsy sitrapon'Andriamanitra zany. Fa ny sitrapony dia ianao vita mariazy. Ataovy tanjona zany. Dia ny zavatra nisy teto tsy dia nanana ny ampy loatra ilay mpivady, ilay zatovo ny vady, ilay olon-droa niaraka tsy nanana ny ampy satria hitantsika araka ny tantara fa tsy ampy ny divay, tsy ampy ny divay, tsy ampy ny jus ratsorina. Dia inona ny zavatra nitranga? Nanao fahagagana Jesosy dia novainy ho ranom-boaloboka ny rano. Zany hoe na dia mety hoe tsy manana ny ampy azy ianao nefa manana faniriana lalina ny hoe anatanteraka fampakaram-bady dia izao le izy rehefa vonona ianao mety tsy manana ny ampy ianao fa azon' Jesosy atao no miditra an-tsehatra manao fahagagana mameno ny banga sy ny tsy ampy ao amin'izany lanona mpanambadiana izany. Aza miandro hoe andrasa aloha tena manana vola ohatr'izao aho vao hanao mariazy, andrasa aloha fa mbola tsy ampy ohatran'izao vao hanao mariazy. Tsia fa rehefa afaka manomboka ianao ka ho ataonao ilay fanambadiana satria programan'Andriamanitra izy io dia manampy ianao Andriamanitra. Ary ny farany dia ity hoe ny lanona mpanambadiana dia natrehan' Jesosy aoka ho resy lahatra sy azonao antoka fa ny lanona mpanambadiana izay ho ataonao ho atsanganao dia azon'i Jesosy hatrehana. Misy mantsy lanona mpanambadiana ohatrany tsy azon'i Jesosy hatrehana satria tena zao tontolo zao tena fiainana hoe tsy hita hoe ahoana. Fa ny fanambadiana izay aorinao aoka ho azonao antoka fa afaka manatrika an'izany Jesosy. Toy izay ary rahafitinina ny taridalana ao antsika fa folo ry zatovo namako dia maniry mba hanao fanandramana sy fampiarana ny amin'izantsika rehetra. Mandraparesaka indray ry. Dia eo am-piomakomana ny tanora zokiny sy ny lehibe indray dia hiaraka iredona ny hira 5:valopolo isika. Hira 5:valopolo ny teninao rehetra. Ny teninao rehetra litompo ty anay no tsy mba manampetra vato mandray
tenini Baibuli no sabatretinay handresiny devoli lay fahavalonay raha misy mampahory ka hosaizahay ny teninao mahery manjary tanjakay fa teny mamikoa hoany pankato kaluarano soa biboka amampo ufanomezantoky ny azony manjo sy any mahavoky mamelona ny fo fa teny mampisava ny aizim-beaty fa nilomana zava ny diahoary manolopaendrena mananatra ny fo milaza famonjena sy lovatsy molo dia fifaliana indray no anolorana ny arahaba antsika izay tanora zokiny mpiaraka mianatra ny leson'ny sekoly sabata tonga amin'ny lohahevitra fahafolo sahady ihany koa isika tahaka an'ireo namantsika dia izay mitondra ny lohateny manao hoe ny fanatitra nataon'i Jesosy sy ny fanatitra ataontsika. Mino fa efa samy naray lesona maro be isika rehefa nampiatra n'izany tao anatin'izay herinandro 7 ny arahantsika tao anatin'ity resaka ny amin'ny bokin'ny Romanina ity ary amin'ity andro an'ity dia hiaraka amerina ny amin'izany fanatitra nataon'i Jesosy sy ny fanatitra ataontsika izany. Ho an'ity lohahevitra fahafolo ity ny toko izay nalaina tao amin'ny soratra masina mba ho fototry ny fianarana dia ny Romanina toko 12 izay miresaka ny amin'ny fitondran-tena mahamendrika ny kristianina ary io ilay nanasana asainao mba haka-andininy anankiray atao tsy anjery dia andeha ary loha samy amerina ny tsy anjery ny safidiny ny tsirairay avy. Eny ary ny fanatitra nataon'i Jesosy sy ny fanatitra ataontsika. Rehefa nianatra ny amin'ny bokin'ny Romanina isika dia nambaran'ny Paoly nanerana an'izay efa hitantsika ary namako fa hoe ny fahalalantanan'Andriamanitra dia tena miavaka tokoa ary nasehony izany tamin'inona tamin'ny nanolorany an'i Jesosy ho faty hosorona hisolo ny elontsika ka ny fanontaniana mipetraka dia hoe inona izany no ateraka izany fahalalantanana izay mahafoy aina nataon'Andriamanitra izany ao anatiko sy ao anatinao. Dia izay ny lesona nitarian'ny Paoly antsika tao anatin'iny herinandro iny teny amin'ny tokony ananantsika fanolorana ny tenantsika ho fanatitra velona ary izay ihany hoy Paoly no setry ny azontsika atao manoloana an'izany fahafoizan-tena nataon'Andriamanitra fahalalantanana miavaka teny nanolorany zanany izany ary ahoana moa ilay lazain'ny Romanina toko 12 voalohany izay efa haintsika tsy anjery loatra izany. Ie koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanimpom-panahy mety ataonareo izany ka ao anatin'izany izany ry namako ny anarantsika fa hoe raha ohatra ka nanolotra ny ainy izany Andriamanitra mba ho asoanao dia manolotra ny tenantsika ho fanatitra velona ho azy koa no kely indrindra aza amin'izay azontsika atao amin'izany.
ho setry ny fanatitra nataon'izany ka maneho ny fiainana fanatitra velona isika amin'ny alalan'ny fampiasana an'ireo fanomezam-pahasoavana izay ahasoa ny hafa sy amin'ny asa vokatry ny fitiavany te zany no ny rahantsika namerina tao anatin'izay herinandro izay ary ny rahantsika nahita hoe anjakan'ny fitiavana ny fiainana izay manolotra ny tenany ho fanatitra velona ary tsy miorina amin'ny fihetseham-po akory ny tena fiainan'ny fitiavana fa miseho amin'ny fomba fanao dia mino aho fa nampiatra an'izany zasenao ary miantomboka amin'ny fankahalana ny ratsy miantomboka amin'ny fitiavana ny tsara ny fampiarana an'izany ka tadiditsika tsara ve tao anatin'ny lesona hoe asaina ary sika mba hifankatia toy ny ieny izay mihitsy toy ny mpirahalahy sy ny mpirahavavy ao amin'ny tenan'i Kristy dia izao ihany koa ny anarantsika hoe foto-kevitra miasa izay mipakany amin'ny hafa ny fitiavana ary tsy fandeferana fotsiny akory izany fa ny fitiavana dia hita eo amin'ny haja izay asehontsika amin'ny hafa hita amin'ny fitiavantsika azy ireo mihoatra ny tenantsika ary asa fahafoizan-tena ny fitiavana ny hafa mihoatra noho ny tena satria Jesosy no efa nanao toy izany dia raha manao toy izany koa zasenao dia izay isika no hoe manaradia an Jesosy ka miantso asy ianao zany ry namako tia antsika Andriamanitra nanao fanatitra ao antsika Jesosy dia miantso asy ianao ihany koa mba hanao fanatitra hanolotra ny tenantsika ho fanatitra velona ho azy ary tia ny hafa ao anatin'izany ny anarantsika tamin'ny lesona ary mba hitsinjovantsika an'ireo izay tsopo manolo tena ao amin'ny fanompoana an'Andriamanitra ary ny hanohanantsika azy ireny ka miantso antsika andeha ity an'Andriamanitra dia andeha hanolotra ny tenantsika dia andeha isika hifanohana ao anatin'izany mirary sabata feno fitahiana ho anao ry namako ary mirary ihany koa fiaraha-mianatra ahitantsika fitombona amin'ny Kristy hatrany an-trano amin'ny fiaraha-mianatra manaraka indray samy ary tahin'Andriamanitra faly manolotra rahaba sady malay tanana anao mpiara-mianatra namana indray ary manasanao mpitiavana haharitra ny fandarantsika hatramin'ny farany ny herinandro fahafolo tamin'ilay loha FDB hoe ampionony ny oloko izay ny anarantsika ny boky ny Isaia no ndeha anaovantsika jeritodika anio ny lohateny dia hoe manatanteraka izay verina tsy ho vita koa fifalianao anay ny manasanao hanomboka ny fiara-mianatra amin'ny alalan'ny vavaka Jehovah tomponay eo misaotra noho ny fitahiana rehetra izay natolotrao anay tsiraray avy anananay izao tombontsoa lehibe izao hipetraka eto tongotra ao indray hianatra ny teninao avelao ny olokay omeo fahazavan-tsaina izahay ary eo ka ny fanainao masina no ampianatra anay ny zavatra rehetra dia mitenena fa voninkaino izahay ny amin'ny anaran'i Jesosy amen manatanteraka izay heverina fa tsy ho vita io no lohateny izay hojerentsika sy anaovantsika jeritodika ny herinandro fahafolo izay naraisantsika lesona sarobedy tato anatin'ny fandaharana iny nisy tantara anankiray izay nanomboantsika ny fiara-mianatra tamin'ny herinandro iny dia ny tantara n'ilay teratany sinoa anankiray izay naniry izara fanantenana tamin'ireo olona izay no andevozana tao anatina toeram-pitrandrahana vatosoa anankiray ary ny hevitra hita nyity sinoa ity rehefa tsy nanana fahafahana hitsofoka tao mihitsy izy dia naleo ny latsaka an-tsitrapo ho andevo nandritra ny 5 taona mba ahafahany mizara ny finoany sy ny fanantenany amin'ireo olona ireo nodimandry ihany ty lehilahy ty taty aoriana saingy izao ny zavatra nafaly olona maherin'ny 200 no nandray ny filazantsara nanana fanantenana indray vokatry ny fijonona vavolombelona sy ny fizarana ny finoany izay nataony tao amin'io toerana io mampatsiahy antsika tantara anankiray izay mampihetsi-po kanefa mitondra lesona mitondra aina ary mitondra famonjena ao antsika izany tantara izany dia ny tantaran'i Jesosy ilay ambaran'ny Filipianina toko 2 fa nafoy ilay fitoviany amin'Andriamanitra nanetry tena nanolotra ny ainy tamin'ny alalan'ny fahafatesana izay nanala-baraka indrindra teo amin'ny azo fijaliana mba hahafahany misolo sy misolo anao teo amin'ny toerana tokony nahafaty antsika ka hanolotra fiainana ho antsika mankararary fo ny mieritreritra amin'izany fahamarinana izany kanefa iankinany ny aina ihany koa satria antoky ny famonjena ho antsika tsiraray avy
nambara tamin'ny anarana hoe mpanompo a i jesosy ao amin'ny boky ny Isaia mpaminany. Ary ny anarantsika teto tamin'ny herinandro farany fa ilay mpanompo izay resahan'ny Isaia dia mahafeno mihitsy ny fepetra mahamesia, mpamonjy, mpanavotra any Jesosy izay nitondra famonjena ho antsika ka naka ny tenany ny nofo, naka ny tenany maha-olombelona zany a, dia nitondra tao amin'ny tenany ny fahotantsika teo amin'ny azo fijaliana ary nanolotra ny ainy ho antsika. Ao amin'ny Isaia toko 50 a, ny andininy 4 ka hatramin'ny andininy 10 no ahitantsika izany. Nataon'ny Isaia tamin'ny endrika tononkalo ihany koa ny fanambarana io mpanompon'i Jehova io, raha mamaky ny Isaia toko 2:15 sy ny Isaia toko 3:15 isika. Ary anatin'izany dia misy fahamarinana mifampitohitohy izay no tanysainy Isaia tamin'ny endrika kanto mba ahafahantsika mahafantatra ny amin'izany mpamonjy izany. Tao anatin'ity boky ity ihany koa no nahitantsika fa io mpanompo ny Jehova io dia nanao antso mba hinona azy. Nametraka fanontaniana tamin'ny alalan'ny mpaminany Isaia Andriamanitra manao hoe iza no nino ny teny nampitondraina anay. Nampalahelo tokoa fa rehefa tonga tamin'ny nofo Kristy dia tsy ninony ireo mpiara-belona taminy, indrindrandrindra ireo mpiray firenena aminy izay nipoirany dia nandà ny amin'izany Jesosy izany. Kanefa nampitondraina ho antsika izany fanontaniana izany androany. Iza no nino ny teny nampitondraina anay izay tsy inona fa ny fanirian'Andriamanitra haneho ny herin'ny famonjena sy ny fanafahana tiany hozaraina amintsika tsiraray avy. Sarotra ny namonjy atsika noho ny fananantsika safidy. Ary io safidy izay nomenantsika fanomezana tsara avy amin'Andriamanitra io a no nampiasaintsika tamin'ny fomba disoka nahatonga antsika ho tafalatsaka tamin'izao onaona misy antsika tsiraray avy izao. Ireo olona izay naloran'ny Kristy ny ainy dia nandany famonjena ka dia nampalahelo an'Andriamanitra izany toe-javatra izany. Kanefa ny zavatra nahafaly dia izao: nifidy ny hijaly Kristy mba hazony mamonjy atsika izay sarotra novonjena. Nanolotra fanatom-panorenana izy izay nanova tanteraka ny fiainantsika ka nahatonga antsika ho voavela heloka, nahatonga antsika ho navotana tamin'ny toerana misy fahotana izay nilohanosantsika, ary mahatonga antsika manana ny fahamarinan'i Kristy izay tsy ho tratry ny ezaka ataontsika naovinanaoviana kanefa nomena antsika maimaim-poana izany. Izany no antsoina hoe fahasoavan'Andriamanitra izay noresahina tao amin'ny bokin'ny Isaia. Ary tian'Andriamanitra raha hifaly amin'izany sika satria novonjena tamin'izany fahasoavana izany. Maty nisolo antsika tamin'ny otantsika Jesosy. Tsy manana fahamarinana izay vokatry ny asa tsara nataontsika ho aseho anatrehan'Andriamanitra isika, kanefa manana ny fahamarinan'i Kristy izay natafy antsika noho ny fanatom-panonerana izay nataony ho antsika. Fa toy inona loatra re ty fahotana ity no dia nilana an'Andriamanitra mihitsy hiditra an-tsehatra ho faty teo amin'ny toerantsika mba ahafahana manaisotra antsika amin'ilay vahoan'ilay fahotana. Ny Romana toko 4:7 dia mampianatra antsika fa fahafatesana no tambon'ny ota. Ary teo amin'ny azo fijaliana no nanamarinan'i Kristy izany andininy tsoratra masina izany fa fahafatesana tokoa no tambon'ny ota. Ary nentin'i Kristy teo amin'ny tenany izany fahafatesana izany mba andraisantsika n'ilay tapany faharoa amin'ny Romana toko 4:7 dia ny fiainana mandrakizay izany. Ny tompony amelona ao am-pontsika n'izany zavatra nataon'i Kristy ho antsika izany, ka dia ho velom-pakasitrahana mandrakariva isika amin'ny fotoana rehetra izay mbola omen'Andriamanitra ivelomantsika tsiraray avy. Izao no voalaza raha mijery ny andinin'ny fototra izay niangan'ny fiara-mianatra tamin'ny herinandro ity isika ao amin'ny Isaia toko 3:15 ka ny andininy 5. Nefa izy dia voalefona noho ny fahadosoantsika sy nitorotoroina noho ny elontsika, ny fampijaliana nahazo antsika fihavanana no namelezana azy, ary ny tiakapoka taminy no nasitranana antsika. Jesosy Kristy no tondrony izany andininy izany
ho azy eny ny voninahitra mandrakizay mandrakizay amen. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara sady be fitiavana ny an-danitra ao, misaotra midera mankalaza anao zahay satria nanao zava-dehibe tsy takatry ny sainay, tsy antonona ho anay, tsy sahaza ho anay ianao. Tamin'ny alalan'i Jesosy ilay nandao ny toeram-boninahiny, nandao ny fahefany, ny fiobin'ny anjely, ka nidina nanetry tena, nateraka tetỳ an-tany, niary-pahoriana ary novonoina tamin'ny fahafatesana mahamenatra mba ho famonjenanay. Misaotra Tompo noho izany tolotra izany, ary ankehitriny zay dia te hanolotra ny fiainanay kosa ho azy, ho tapahiny, ho tarihiny, hanao ny sitrapony, satria mendrika ho tolorana izany Jesosy. Mamela ny lokaisiny fahadisoanay ianao, ary eo ka ny afatra sarobidy izay nampitondrainao tamin'ny alalan'ny teninao teo, mba ho tafalatsakam-po, hamelona anay ary hitaridalina anay amin'ny ho avy ho amin'ny fankatoavana anao. Amin'ny anaran'i Jesosy no entany mangataka izany vavaka izany. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana ny fanatitra ny sekoly sabata isika, koa manasa anao handray anjara amin'izany fotoana sarobidy sady masina izany. Raiso ny poketranao, sokafo ny paosy, andeha ho atolotritsika ho an'Andriamanitra, ho entina mampandeha ny asany izany vola avy amintsika izany, zay tsy aviaiza fa fitahiana sy fanomezana avy amin'ny raha teo ihany koa. Feokira no etsika mandravaka izany fotoana sarobidy izany. Ivavaka ho an'ny fanatitra isika. Misaotra Tompo noho ny fotoana sarobidy izay nomenao, nahafahanay nianatra taminao, nahafahanay nanahaka ny toetranao, dia ny toe-tsaina manome sy manolotra. Tompo raiso izao fanatitra izao, mba ahavita ny asa manandrify azy amin'izay ikendrenao azy raha teo any amin'ny faritra sy ny toerana rehetra iantefana izany. Mino zay fa hitany posy ny alan'izany ihany koa ianao, hameno fanambinana indray, ka amin'ny fotoana manaraka dia mbola hanana tombontsoa hanolotra indray izahay ary ho fifaliana ho anay izany. Izany no fanirianay koa dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka. Amen. Mankasitraka ny mpanaraka ny fandarana tsy hankanavaka izahay, ary misolo tena ny mpiara-miasa rehetra misaotra, mankatelina, manome fotoanao ao amin'ny manaraka indray. Soratsika ihany koa ny teknisianina izay nanao ny ainy tsy ho zavatra teo amin'ny fampitana ny sary sy ny feo ho taty atokantranontsika tsiraray avy. Samy ho tain'Andriamanitra e.